Efa ndresaka an'izay tontolo ny fitaterana izay any isika dia na dia mandeha azaka ny tokony ho izy aza ny fitaterana mampitoy an'ny renivohitra sy ny mahitsy misedra olana kosa ny mponina any amin'ny tanàna analaka misy ny Fenoarivo sy ny eny Ambohidratrimo eny noho ny tsy fisian'ny mpiara-pitatitra izany. Ary antsika eto anatin'ity fanadadiana hoentin'ny Lova Ramanantsoa eo amin'ny sarin'ny Kristiana Kootramanga ity ny fiampiainan'ireo mponina any amin'ireo tanàna. Manana olana ireo mpandeha taxi be makany Ambohidratrimo sy Alakamisy ny Fenoarivo iny. Misy tokoa ireo zotra-pitaterana niarany sazy tao aorian'ny hilozan'ny tranga tany mahitsy iny. Vokany ny enana isan'ireo fiara mampitoy ny faritra iny. Ho an'ny mponina Alakamisy Ambohidratrimo misy feno fa salamina tsisy le makany amin'izy. Efa nisy ihany ny fandaminana avy amin'ny ministeran'ny fitaterana ka mba tsy hanasaziana loatra ireo mpandeha dia tsy nahato tanteraka ireo fiara avy amin'ireo zotra-pitaterana voasazy. Na dia izany aza sikaritra fa ny mpandeha indray no ny ena na dia fety aza ny androandroany asa ngamba mety ho vokatry ny fahamailona. Mitovy vita mitovy ihany fa le voan'izay hoentina zany no tsy mitovy zany. Kasarany tamin'ny maraina zao dia tsisy olona mihitsy miakatra. Na tsikaritra kosa nefa ireo mpandeha fa mitandrona dia mitandrona ireo mpanamory taxi be tato ato. Nenay mpamily manara-pendra tsara ary tena manara-dalàna misy tsy manao an'ireny le fomba fihetsika vaky. Mandritra ny vanim-potoana fampitona izay maharitra 10 andro dia manaraka fampiofanana ho fanamafisana fahaiza-manao ireo mpamily sy ny mpanampiny. Takin'ny manam-pahefana ihany koa ny hamadihana ny fahazondalana mamily ho lasa biometrika.